Ny toetetsy amin'ny kianja velan'ny Mahamasina ny fedina ny amboaran'ny Analamanga eo amin'ny fananana eo anivon'ny AJF na ireo mpiasa-panjakana manao fanatanjahantena taranja basketball sy ny volleyball tetsy amin'ny kianja ivelan'ny Mahamasina tamin'ny sabotsy omaly tontolo andro zany teny amin'ny kianja Namboanjobe kosa ny lalao baolina kitra ofitina aminao anatin'ity fanadidiny ity ny voka-dalao tetsy amin'ny kianja bean'ny fivelan'ny Mahamasina sambany va dia niditra tsehatra ihany koa zareo anivon'ny gendarmerie pirenena ao anivon'ny ity fananana anatin'ny AJF ity. Niditra tsehatra eo amin'ny fedina ny amboara ho an'ny faritra Analamanga ihany koa ao anivon'ny fanatanjahantena ny mpiasa-panjakana ny gendarmerie nasionaly eo amin'ny taranja basketball. Tamin'ny omaly sabotsy dia nikatroka tamin'ny MEDDD izy ireo na ny ministeran'ny tontolo iainana izany ireto manao akanjo maitso amin'ny sary reto zareo avy eo amin'ny tontolo iainana. Gendarmerie nasionaly kosa dia manao ny akanjo volomparasy. Ny voaka nandresy teto ny avy eo amin'ny ministeran'ny tontolo iainana tamin'ny isa 7 araka ny isa farany teny amin'ny solaitra be dia niady de niady ny lalaoan'ny rotota tamin'ny ity fionana ity izay azo lazaina fa fidirana tsehatra voalohany ho andry zareo ao anivon'ny gendarmerie pirenena. Araka ny nambarany filohan'ny AJF Lembato John Love sy ny filoha-lefitra ny generaly Joster Rolando dia ady atrehan'ny AJF ny fedina amin'ny resaka mercenaire ao anatin'ny ity fifananana eto Analamanga ity sy amin'ny fifananana nasionaly ihany koa. Satria fa manomboka ny Analamanga dia miasa ny faritra rehetra mba samy manomboka satria tsy afaka mandray anjara nasional zany raha tsy manao compétition ny faritra zany. No ny eto Analamanga zay compétition misy eto ny discipline rehetra zany tsy maintsy miainga eto Analamanga fa ny discipline tsy miainga eto zany dia tsy afaka atao any amin'ny nasional zany hoe efa misy rindran-damina zay apetraka iarahana amin'ny technicien zany mikasika an'izay ary ny championnat national mbola mafisina eto mbola ny dégol anaovana azy ary izy descente ataony délégation ny dégol indrindrana zay championnat national zay miantso ny rehetrarehetra zany miantso mpiasa-panjakana rehetrarehetra amin'ny sport no fanatanjahantena fa araka ny resako ny sport fanaovana sport dia fanafody tsy vidimbola mitombo avy ny mpandray anjara volana na ny ministère na ny institution rehetrarehetra. Tao anatin'izay hoe andro roa voalohany izay hoe nanaona tsy nisy ny olana nanaona hatreto araka ny anay moa zany namipetraka foana hoe miady amin'ny mercenariat zay dia mbola mitohy foana iny ary ny fomba fiadivana amin'ity taona ity zany niovandrena zany satria miainga anatina bordereau fa anay manao suivi zay misy an'ilay organe de contrôle suivi ankoatran'izay ngamba ny général amin'ilay resaka hoe teknika tsirotio amin'ilay hoe taranja vaovao zay manao ahoana ny amizao moa tamin'ny taona ty moa nasina ny taranja vaovao tena hoe nisy échec nisy fanorona ary nisy VTT. Ny VTT moa araka tena hoe fitaizantena tsara koa izy io mahasolo ny marche io angambana hoe na directeur na DG afaka mandray anjara amin'ny VTT amin'izay fotoana zay. Ny eo amin'ilay resaka discipline zany ny fanaramaso moa zao le tena tanjo zany le hoe zéro mercenariat. Efa madao tokoa ny fiadivana izy io mba tsy handraisan'ireo civily tsy miasa na miaramila tsy mpiasa le ministère anankiray. Amizao najana aloha ny fampiasana ny licence satria manao contrôle zay zao fa amin'ny faharoapolo volana May vao miverina dia amin'ny alalan'ny bordereau nanaovana hoe vérification ary moa mbola tsy ampatsiavin'ireo mpandray anjara fa tsy maintsy mitondra karapanondro isaky ny lalao raha misy ny réclamation dia ny homologation isaky ny larobia any no manapaka ny olana zany. Toy izao ary ireo vokatra nandritra izay andro faharoa ho an'ny taranja basketball izay. Teo amin'ny sokajy jeune aloha dia ny primature nandresy ny NFP tamin'ny isa 2020 ny DGF AG dia niondrika nanolona ny MEP tamin'ny isa 17 ny INFA dia nandresy ny DGCF MEF tamin'ny isa 7 no 20 ny trésor kosa dia nandresy tsy niady ny MSP
ny MEAS dia nampiondrika ny MMRS tamin'isa 4 no 4 ho an'ny sokajy vehivavy kosa indray dia ny MDN nandresy ny ady ihany koa ny MRS. Ny NFA dia niondrika nanoloana ny ministeran'ny fitsarana tamin'isa 4 no 7 lalao izay isan'ny niady ihany koa. Ary zareo avy eo amin'ny diapikapisat dia nandresy ny midy tamin'isa 4 no 2 ho an'ny sokajy vétéran kosa indray dia ny primature nandresy ny MNTP tamin'isa 22 ny PRM nandresy ny Mesipress tamin'isa 13 no 7 ny Jirama dia niondrika nanoloana ny Université Antananarivo tamin'isa 14 no 9 ary ny Trésor dia nandresy ny MEF tamin'isa 15 no 15. Isan'ny nitaterahana tetsy amin'ny kianja ivelan'ny Mahamasina ihany koa no malasabotsy ny taranja volleyball. Ity arahantsika amin'ny sary ity kosa indray dia ny fihaonany zareo avy eo amin'ny Assemblée nationale manao akanjo fotsy amin'ny sary sy ny MJS manao akanjo manga. Resin'ny Assemblée nationale tamin'ny seta 3 no ohatra teto zareo anivon'ny ministeran'ny tanora sy ny fanjajahan-tena. Teo amin'ny lalao faharoa kosa dia mbola resin'ny parc Tsimbazaza tamin'ny seta 3 no ohatra ihany koa ny eo anivon'ny DGI tamin'ity lalao ity. Itoy amin'ny faran'ny herinandro zao ny fifaninanana ho an'ny taranja volleyball sy ho an'ny taranja basketball ary eo ihany koa ny taranja baolina kitra.